paradisa. Mirana Vetivety ry dada fa mbola manome sakafona kosa. Misy ilainy dada indray ngamba matoa izy mandodina be ohatran'izany. Efa tenenina hoe aza mivazavaza ohatran'izany fa zany ihany mampiakatra ny tositra io dia mbola atao ihany. Sarotra tenenina koa ry dada tony. Mirana! Avy re ry dada. Mekara aloha ianao aty e! Efa ty re za. Fa inona loatra ny dia tsy ny dada namaika be ohatran'izany e. Ka saika aniraka andria retsy a. Dia izao mantsy fa sao dia atoandro eo ny andro ka tsy ho tratra eo indray raha nary-panindrina koa. Ka mbola vao amin'ny siviny izy izao ry dada e. Aiza amin'izao maraina be izao ary izy. Kiala kely ty. Fa aiza ny ahafantaranao an'izay mety ho programany ihany e. Mandehana izao mihitsy ka. Mety hiakatra any an-tsena izy dia tsy ho hitanao eo. Any ianao dia miantsena ny loka tsika rariva sy rapitso. Dia ahoana izany ny sakafona koa? Mbola tsy vita koa ne izy teo e. Apetrao ao re dia rehefa avy eo meko indray zareo a. Aza metsikesika eo aloha dada ka. Sao dia ho faniny eo indray. Tsy maninona tsony re zary Mirana. Efa manaraka tsara ny fanafody koa ve dia... Ka nasany azako. Ary ndraso hoe? Fa misy inona retsy? Tsy ny dada nga zany? Ninona? Ohatran'ny misy feona fiara tonga zany a. Tsy maheno an'izany a. Aleo aloha jereko vetivety mihitsy. Oay! Ay tômôbilina ho ato aminay mihitsy kay. Tsy nandiso aho ny eritreritro. Ary raha tsy diso aho dia ilay fiara noentin'ny Monsieur Serge tamin'iny ity. Izany hoe tonga izany neny. Tena mino aho fa neny no miaraka aminy ao. Dry, fa iny ty mampikoroboka ny tapika avy any an-davarangana any e. Tena Monsieur Serge ny ao ry dada. Ah? Ilay tômôbiliny tamin'ny mihitsy ny ao an-tokotany ao. Zany ve? Ie. Ay, ka miaraka aminy ao zany neny sa... Mbola tsy haiko fa vao tonga mihitsy ry zareo e. Andraso aloha hidina vetivety mihitsy ny ry dada. Ody Monsieur Ndrina. Ay Monsieur Serge, manao ahoana ianao tompoko? Kiala Mirana. Manao ahoana ianao? Ary maroroka be ndry izany a. Aiza koa re ry Monsieur Serge. Mandroso aloha e. Androso tokoa moa zany ko. Ary aizy... Mamanao ve? Ie, fa nga tsy... Ka zay indrindra no natongavako aty e. Mandroso re Monsieur Serge. Manao ahoana ianao? Zaho e, salama tsara tsy marofy. Nareo mianaka amin'ny manao ahoana? Salama tsara? Nga hita hoe salama tsara ry fa rehefa mitsangana aloha dia izay a. Tsara aloha rehefa tsy marary. Ary fangatsy ny aranidina taminao raha sendra. Eno ary dada. Izay nge nanontaniako azy teo e. Ka zay indrindra ho ahy. Efa hoe hiaraka tamiko nidina mihitsy izy fa nisy asa tena mbola nanahirana be anay izay aoko. Zany ve? Tena be dia be ny client anay amin'izao dia betsaka koa ny asa. Ay! Eny e, efa nilazaiko ihany aloha izy hoe aloha efa miverina tohizana ny asa fa izy mihitsy tsy nety dia naleno ny janona. Ny karama no nampitondra ny ahy fotsiny dia reto entana vitsivitsy reto. Amin'ny volana manaraka indray hono izy izany midinako. Neny koa izany tsy azoko mihitsy. Dia efa telo volana ve izany ny tany dia... Dry, ka mitsitsy ny fotoanany kosa re izy anaka. Sady ezany izy hoe be asa be zareoko. Zany mihitsy misendrina. Amin'izay koa nge mba lavalava ny fotoana ijanonany aty rehefa midina izy e.
aza manà rehefa hoe foana izy rehefa tonga ny fotoana mba elaela izy miaraka amintsika mianaka amin'izay. Zay aloha e. Fa reto misy akanjo sy karazana sakafo nampitondrainy aho reto. Ay kosa mba tsaron'ny eny ihany aho zany. Dia ty raha misendrina. Tia ny karamany nandritra izay 3 volana izay. Hay, ary ohatran'ny vola be nge izy zany Monsieur Serge sa Ka ny karama ndre reny e. Tsy afaka ny anambakajy mihitsy a. Izay kontinandro ny asany ihany no omeko. Eny e, nisy fanampiny kely ihany aloha no omeko satria tena nahafa-po foana ny asa rehetra nataony tao amiko e. ndry zany io. Sady tsy mifampitondra ohatrany hoe mpiasa sy mpampiasa izay fa tena mifandray ohatrany mpianaka amin'ny ray moniny ireny mihitsy. Sady tsara fanangy indreniko iny ndry Monsieur Serge e. Aty izany fe za nahaka anazy ohatran'izao. Marina tokoa aloha zany e. Fa angatadalana amin'izay angamba ry izy mianaka. Mbola betsaka ny zavatra atao any Antananarivo aniko. Ohatry fa nga dia tsy sakafo akory. Efa nanokona nge mirana teo e. Hita ho ary data. Sady efa namonoana koa mihitsiny. Nareo mianaka koa ty. Aleo reo zokony ao aoriana. Hitanareo ihany fa mbola lavidavitra ny lalana ko. Eny ary e. Atao ahoana tokoa moa ny anila ny asa amin'izao any e. Eny andana omendalana ianao Monsieur Serge. Dia mampamangy any amin'ny eny ihany ndre tompoko. Voaray daholo ny zavatra nampitondrainao dia mirary soa. Eny ary fa ataoko tonga ny afatra e. Izay fa veloma indray ary nareo mianaka e. Veloma Monsieur Serge. Veloma dia misaotra indrindra. Soavadia. Veloma ndry. Mahafatifaty kosa ilay zanakiraha matora sendry tiako. Sady be tsikitsiky sy be sarima kely ohatran'ny anarany eny. Tsy napoziko hoe nirongatra be vetivety tao ilay sipa kely ity. Izy mbola kely toy ity fotsiny ny olana fa ny vatana sy ny bika aloha tonga dia mety tsara mihitsy. Zaza maroroka. Ary maninona nefa raha ketrehana ihany e. Mety misy ilana azy ihany mantsy. Dia izany efa tsy maintsy hiakatra izao. Inona nefa moa dia tena mamaika ahy. Raha pitso daholo nge ny fotoana angalan'ny client entanao e. Ary andraso apetraka amin'ny plan dia tsy honono ity. Tena mety izay. Tonga dia hanokatra ny kapohan'ny tomobila aloha. Amin'izay hitandry zareo tsara hoe misy olana ny fiara. Miomany ry mirana mantsakely fa miakatra tanàna ny voay. Fa ahoana Monsieur Serge? Misy olana angano fiaranao sa? Tena tsy haiko hoe inona nahazo stampoka teo fa tokona tsy mety velona tsotro izao ilay riko. Zany a. Tazako tery an-davarangana mantsy fa ohatran'ny sahirana ianao dia izay no nanatonako. Nefa nge ka tsy naninona mihitsy izy netiko teo e. Izao mihitsy ilay mandreraka amin'itony fiara itony indraindray. Arakaraka ny mahamaika anao vao maika izy manondrana. Ka so misy tokony hanampinanao ary. Zahay ve dia hijery anao fotsiny amin'izao? Tsy misy angamba ka. Hojereko eto aloha izay mety olana dia rehefa tsy voavady dia tsy maintsy miantso mekanisy any Antananarivo ihany ngamba. Ay, lazao ihany raha misy zavatra ilainao e. Eny indray raha misendrina. Raha mba mety fotsiny mba asaivana teran'ilay zanakao iny rano amin'ny songe izaho e. Ay. Tsy ampy matsy ny rano ato dia izay mety nampisofy azy ity. Andraso ary aloha fa mpanateriko azy eo e. Vetivety fotsiny a. Dia misaotra mialoha e. Tena tsy ampifitahana mihitsy ianao randrina ka. Fiara tsy misy maninona ity. Eny e, aizako moa ny ahafantaran'izay tambanivohitra momba ny fiara e. Ary andraso fa tia manatona ity ny lahy.
tonga dia atao amin'ny fanaovana azy ity fa mila vonjovonjena ny fotoana raserisa. Tia olona le ranotry monsieur Serge. Ampy ve io rasio io sa Indray tena vesatra indrindra Mirana. tsy maninona ka izany no manampy olonako sady za koa nge efa zatra matsaka sy manondraka e. Fa na izany azako soangeza be io na zary azakan'io. Mampime koa ianao ry monsieur Serge. Kita fa marina izanyko. Efa rarahako isan'andro re izany e. Ety ambanivohitra nge misy anay e. Fa hono marina ho Ahoe ahoana? ianao tia marina moa izany mbola mianatra sa Mbola mianatra fa efa eo am-pamaranana. Tsy maintsy hiakatra ny Antananarivo mantsy rehefa vita ny eto tanàna. ary tsy mbola manana ny eritreritra ny asa izany ry ity. Ka isa roa ianao ny orinasa hampiasa tsy manana diplôma ty akory e. Ka rehefa vonona ny saina hoe hiasa sy hitady vola dia tsy ilainy izany ry Mirana. Sady ndry mahafatifaty kely izao ve dia tsy mora hita asa. Fanga koa misy idiran'izany ny miasa ka. Odry izany ary ny tena ilaina voalohaniko. Somary manaingo vatana kely sy mandamina ny volo sy ny tarindry dia izay. Iza mpampiasa tsy hanaiky an'izao tsara tarehindry izao. Izany ve? Eny e, efa mba te hiasa, efa mba te hitady vola koa na dia hoe kely aza hanampiako any dada sy ny fotsiny ihany. Saingy Fa vonona nefa indrindra mahita asa ao andria. fa mitady mpiasa hafa izany ramose. Ie, tena mitady ary tsy ho mpiasa fotsiny fa Fa ahoana? ho tanakavanako mihitsy. Hiaraka amiko amin'izay toerana lehako dia hanampy amin'ny fiainana. Raha tia indri dia omeko indri maimaim-pona io aso io. Sady ataoko be karama be mihitsy indri. Azafiana ohatran'izao aka. Azafady aloha. Kandriry ny Mirana mampite amiana be mampite tonga dia hipaty izany. Azafady aloha ka mialao ahy ianao. Oay, miala tsiny aky fa ohatrany lasalasa fotsiny ny tanako. Azafady Tsy maninona ka. Ary aleo aloha izany de ka. Tsoa ihany raha mbola misy zavatra fa ilainao. eny are misaotra betsaka Mirana. Tonga dia lasa izy. Tena hita mihitsy hoe mbola tsy manatsiny kely re izy. Vao niraisiko fotsiny ny valahany dia nangovotra sy tsy nahita ny tenenina intsony. Mbola aiza re izany ry Mirana kely e. Izany hoe aleo aloha tsy kotabaisina sao dia hanimba zavatra maro eo. Alamina tsara amin'ity alina ity dia hita eo rapitso. Misendrina fotsiny ny tapenana tsara amin'ny ravibola amin'ny masony dia milamina eo e. Ary aleo akato n'ity kapoty dia hidina amin'izay ny varavarana ka maika ametraka ny toy amin'ny plan manaraka. Tena mba tsy azo kokoa ilay fihetsiky monsieur Serge teo Tonga dia nitazomy ny tanako dia niraisiny teo amin'ny valahako. Tonga dia mipararehetra daholo ny vatako iray manontolo. Dia inona izany no tiany hatongavana ka? Sa ve teo lehilahy lehibe ohatran'iny ve? Mba tsy azo azoko ka. Hafahafa izany ny zavatra ao an-tsainy. Dia ody aloha fa mbola manome sakafom-biby. Sady ilay nampanindran'ny dada teo ka ary mbola tsy vitako akory. Reto raha misendrina. Omeko anao reto fanampiako anareo mianaka. Fa inona reto monsieur Serge? Hoatray ka vola reniko. Inona indray ary? Eny e, vola fa tsy azoko hoe maninona no omenao an'ireto Ka efa izany lazaiko izany re.
ho tambin'ny fivahinianako atao aminareo amin'ity alina ity. Atao hoana fa raha pitso vao afaka midina ilay mécanicien hitondra piesy hafa ny loko an'ilay maty ao amin'ny tômôbily loko. Zany. Zarako aza mba misy anareo nampiatrano ahy. Raha tany akodaoda tany ihany tratrany tsy napozina angamba dia tsy haiko izay nazo ahy. Aha, ka tsy ilana tambiny re zany e. Zaranay mianaka koa ary nge mba misy namana izay. Tsy afaka handray an'ity Monsieur Serge. Aleo aviriko aminao reto. Ho mariky ny fifaliam-poky re reny e. Raisy fa foko anareo mianaka. Na dia ny fahasahiranana anareo nanampy ahy fotsiny ary. Ndray ary. Tsy maninona fa misaotra betsaka indrindra. Tsisy fisaorana ka. Ka andraso ary aloha iantso amin'ny Mirana hikarakara ny sakafontsika hariva e. Mirana! Mirana ô! Ahoana tompoko? Ampitomboy resy ny kapoakam-bary ao fa anambahiny tsika zao alina zao a. Vahiny fa Tsy maintsy tafajanona atao aminareo ary Mirana. Simba ilay fiara dia raha pitso mihitsy vao mety ho vita. ay Dia zao e. hoe ahoana ry dada? Mba mamino vatotra koa kely anankiray indray aloha. Mino aho fa mbola ho masaka tsara angamba raha zao no natokona. Tsy voatery ianao an'izany kosa e. Ohatra ka patron ny vadiko zao very Monsieur Serge no hijanona tory ato ambany tafotranoko dia ahoana no tsy aminoko koa. Indray ariko. Sao dia anahirana ny Mirana nge no ahiko e. Si, isahirana ahoana koa e. Sady tsy maintsy handro sakafo ihany ange izay mianaka na tsy mijanona tato aminay azy ianao e. Mandehana retsy fa sao taraika eo tsika. Mino aho mantsy fa efa noana koa zao Monsieur Serge. Any e? Eny ary e. Lasa ry aloha Tonga any an-dakozia any ary avy eo manampy andry e. Fa Mba manany ihany re izy ry Mirana. Ary mandehana fa aleo zay resaka eto ihany aloha e. hafahafa izany raha olona ka tena tsy azoazoko mihitsy na ny fomba fijery ny asa nandritra n'izay sakafo teo. Sady mihinana izy no tsy mipia mihitsy ny maso ny makaty amiko. Amin'izay tambitambiko eo dia pia amin'ny masilo izany mandreraka. Hitako mihitsy izao fa misy tanjona hafa tian'ity Monsieur Serge ity atongafana. Amin'izay koa ity data dia falifaly sy mitsikitsiky ery. Nefa raha mba fantany ao an-tsain'ity patron any ity Fa inona mahavariana anao eto an-davarangana eto? Eno Monsieur Serge. Azafady, tena nanaitra be andry mihitsy nga za. Azafady kely Mirana, mahafatifaty kely. Tsy maninona ka. Ary mba mahazo miara-makafy amin'ireny io tara-devolana io ve za? Tiako loatra mantsy ilay izy mitaratra eo amin'ny endrikindriko. Fa andraso aloha aleo ngamba mpahesorona ny tananao fa Zany ve? Angatsy tiandry izao ka? Sa matahotra ny dada ve? tena tsy azoazoko ka ohatrany tsy mety amiko. Mirana kosa e. Ao moa fa za nge tsy haninona andry e. Mba te hitazona ny valahandry fotsiny a. Dia te mba iondakondana eto amin'ny sosoko indrindra. Mialao aloha. Inona ary tia mitabataba be ty fa ndry koa e. Sao dia hanaitra ny dady io nge e. Mesory ianao ry Monsieur Serge etsoko vonjeo ao nge ianao e. Dia efa miteny anao aho zahay Inona koa ary ty? Sy mba mianan-kendritsy. Ary maninona raha tonga dia tabenana any ny vavany dia atao amin'ny fanaovana azy any a. Ady miseho mafy loha be izy zany. Nefa aleo ihany mitandrana fa sao hanimba nitetika rehetra efa napetraka izany ka hamotika ny asa efa mandeha tsara izao. Aleo aloha miala moramora fa hita eo ihany ny akodomirana tratrarana azy. Foana fotsitry ny tanako dia tonga dia lasa nitsoaka be niditra any an-trano. Tena mbola tsy any anaty lalao ty raha izany. Aleo matory aloha fa mbola lavitra ny lalako rapitsoka. Dia efa miatonga izany torimaso izany.
Allo, fa ahoana? Inona ny ilanao ka mety mbola ho rariva mihitsy aho vao tonga any ka tereo inana ry zareo ilaina matavitavy tsara angereo alohan'ny angalan'ny client azy amin'ny farany volany dia efa miteny aho zay fa raha misy maninona ireo dia ny ainao no manefa tsy raharahako izany fa zay ny asa nampandraiketiko anao ny ataovy mazava mandreraka zao fialana bala rehetra zao foana ny atao isaky nyzay tsy ao ataovy misy zavatra mifanohitra amin'izay lazaiko moa io fa dia ataoko malala ny anarako fa ahoana ary izany nasaina ny antso neny monsieur Serge omaly dia lazainy fa tsy misy telefonina any nefa izany ndraiko izany izy miantso ny any an-tranony dia neny nefa ao an-tranony no miasa ohatra misy zavatra maizimaizina izany amin'ity monsieur Serge ity ka so fa efa andeha hody izao maraina izao izy fa tena nano mijery azy eto raha ohatra ny tsy vitako izany intsony marikoriko aho ay kosa mba tsy nisy mipika ny zavatra rehetra tatoko mbola mety tsara vaty ivelany daholo ny varavarana rehetra ary ny ato amin'ny lakavy ndraso tsy misy ahina ka ary mametraka ny reto etan'reto any ambony aloha dia hidinao avy eo tsy hay matsy izay nataon'ilay fatina ramatoa iny eo indray zanga miteny hoe ataovy maty mosary ato reto Ramsey ka ry zareo angeny tsy nety ninany dia tsy maintsy forsena ry le vendranyity fa tsy arahana amin'ny sitrapony mazava maty ka rehefa marary ngeza ny vona ataonao izany Ramsey ka tsy maintsy taroako rehefa tsy manaraka ny tigniko ny ala teto efa nanavatra anao fa ataovy izay hinanan'ireo hanina ka efa nomeko ho zareo fa mandadaholo dia tsy rarahako izany fa sesefo ohatry ny gana ary ty rehefa tsy mety mihinana Ramsey dia efa mampitandrina anao azy raha sendra raha tsy tian'ny client reo dia enao ny vonoko sy ho rasarasaiko amin'ny antsy mifona moe efa asa kely tsisy dikan'izany raha ngany asaina ataony tony dia mbola tsy vitany ihany tondrombelona oka moe ary lasa fa any reo fa azalozana mitivetraka fotsiny ndre tompoko tsy misy dikany everiny fa tsy vola amina miliara angany very raha reo ny tsy voakarakara amin'izay mikorotana be ohatrin'ireny iny ireny ato tsy mampirimile tsisy sainy ity mihitsy soa ihany efa niakatra androany fa raha tsy izany dia mety nafoko daholo izany reto entana rehetrareto tena tsy maintsy alefa farak'izay aingany reto fa so hamono antoka ka aleo raha ngah iantso client hafa fa ohatra ny anahirana ny tahiry an'reto elabe ato ka tena izay mety mino fa mety efa vonona izay raha-panarivo sady na tsy izy rehetra azy ingeny ny raisiny tsy maninona allo miarabanao patro ngah hita zay hoe mandeha fa manao an'izay mety ato aloha ka momba an'izay indrindra ny atsoko anaoko nisy entana maromaro ato amiko ato izao sao dia efa mily ianao ohatra izay ilaina ka valo izy ny ato sady amin'ilay qualité ilavanao azy tsara daholo ka ohatra ireny vidiny fakanao mazatra ireny ihany moa tsy mbola nampiakatra prix mihitsy ahatra eto eny ary mety izay
Tonga dia homaniko ny anankiroa zany androany. Aza manahy ianao fa vonona tsara ka. Miandry anao ary ahy. Aleo fa aty an-trano ihany natao ny fifanakalozana angamba. Ok. Misaotra patron. Andao ary. Ao. Mety izay. Rasendra. Ahoana izay tompoko? Tonga dia homany zao dia izao itsy fotsifotsy amin'ny sisiny itsy. Dia ry amin'ny zoro-trano ry. Ataovy madio tsara dia ampanaovy an'ireto akanjo reto rehefa avy omenao sakafo. Mazava? Mazava Ramose. Ary aingana ianao fa efa ho avy eo nge ny olona lakan'ireo e. Eny tompoko. Fa hono hoa Ramose? Ahoana? Misy mbola tsy mazava indrainga? Mba saika an-tany ho aza hoe mba roviana no afaka mandeha mamanga ny fianakaviako. Mba efa ela ihany mantsy zaiko no... Zao raha matora sindra. Ie. Efa nisafidy ny asa tato amiko ianao nandritra izay fotoana elabe izay. Efa fantatrao daholo ny asa atao ato sy ny fandehany rehetra ato. Ataoko angamba fa tsy misy tokony hiverenanao antsony. Ny momba ny azy mianaka indray, aza matahotra ianao ve fa ataoko tsara karakara ry zareo. Azonao zany? Zany ve? Mahazo matoky ahy ianao e. Fa maninona nefa raha mba avelanao andeha dia mba hiverina monjy ny vady aman-janako e. Ianao ve Ramose dia tsy ahita izay olona afaka asolo ahy? Sady ohatrany tsy vitako intsony no mikarakara an'ireo vehivavy rehetrarehetra ireo. Aza maika amin'izany aloha. Mbola ho avy foana izany andro izany. Ary mandehana ataovy izay nasaiko ataonao e. Eny ary tompoko, lasa. Mila fahamalona amin'izay koa izany ty ramatoa ty fa efa mihevitry ny ala tato a. Hosahirana eo raha tafaporitsaka ato ty. Efa tsy misy miafina amin'intsony mantsy ny afera rehetra ato. Ka aleo tonga dia ampanjavonina ny koranga rehefa vita izay ilana azy a. Miandry ny fotoana lasan'ireo ambin'ireo a sisa dia izay. Mila lamina melo koa izany ny fianakaviany raha izany ko. Mba saika ny tany any tata vetivety. Hoe ahoana? Izany ho ary tata fa ohatra ny malasa ny saiko ny resaka natao Monsieur Serge tamiko tamin'izy taty iny a. Eny e, tsy niresany ihany moa izany fa ny fihetsika sy ny toetra naseho any ahy mihitsy. Fa ahoana? Mahatsapa hoe misy hevitra tsy finosiny izany. Zany? Fa resaka inona reto izany? Raha miseriserza nge mantsy ohatra ny olona malemy paika sy tsara fanahy izany raha fijeriko azy. Rehefa midada ihany izy manao an'izany fa mihitsy ny tanjona kendreny rehefa tafaresaka izay e. Ka mety mba te hisangy andre fotsiny koa retsy izy a. Be any ihany nge izy indra ny fitantaran-dreninao e. Dia izay koa mbola nisy mahagaga. Ninona? Ka ny momba ny neniko. Lazainy fa tsy mahazo ilay telefona tamin'isika ilay nangataka tamin'iny hoe mba tsy hoe neny nefa henoko tsy azo izao izy niresaka tamin'ny olona tany Antananarivo tao aorianan'iny. Ay ve, nendry koa reto izany. Mety tsy nahazo fotsiny izy tamin'iny. Fa nomezana azy vola ro omeny atsikako. Dia inona ny maharatsy azy amin'izany? Tsy matoko lolo ry tata. Sady tsy hafeniko any tata fa nanofy ratsy be aho tamin'ny alina. Nofy? Sady neny mihitsy ny hitako ny totoy ny omby be dehibe izany. Efa mitarana sy mitomano hono izy miantso fonjeo fa tsy misy mandre mihitsy. Saika nanantona azy akanjo misy nitazona ny tongotro. Rehefa nijereko nefa dia tsy nizanizaniza akory. Mba hafahafa koa izany nofindry izany ry mirana. Ka izany ho zary tata mino fa mety misy zavatra mahazo aneny mihitsy any a. Tsy mpanonofo fahatany ohatran'izany hatramin'izay niainako. Ry tata, sao dia mba tokony hiakatra any ary tsika hijery azy. Tena malahelo aneny ka. Mandehana aloha jereo ny sakafontsika. Efa mialina koa ny androko. Hita miandalana eo izany e. Oay, eny marina. Saika adiniko ohatramin'ny sakafo. Maio izay ny vary.
zatra ohatrandrianao anaka. Misy olana angasa. Miala tsy indrindra re dadalana na kotapanao vao maraina be ohatran'izao a. Tena tsy nahita tory mihitsy aly izay fa ohatra misy zavatra haiko izany foana dia mitaintaina be a. Fa ino ho ny tena mampitratraina ny kalakely? Tsy milamina nga nareo sy dadrandrinao. Milamina tsara izay mianaka ka fa neny no manahirana ny saiko. Fa nanino ny Ramatoa Rasindra? Tsy salama nga? Efa nodosana izy? Ka izay indrindra re ry dadalahy. Mbola tsy nota izy fa ny Antananarivo amin'ny foana hatramin'izao. Hay! Monsieur Serge ilay mpampiasa azy ny tonga tao dia nilasa fa tsy afaka nety neny fa hoe be asa be hono. Izany hoe fa tena tsy mino an'izany aho. Mety misy zavatra mahazo azy ihany fa feniny anay mianaka. Sady ohatra ny hafahafa izany ny fetsiny tamiko e. Ny fetsik'ilay mpampiasa neny io. Zany hoe ny momba ny Ramatoa Rasindra zany ny tena ilanao fanampiana amiko. Tena izay indrindra ry dadalahy. Ianao mantsy mba olon-kendry sy zoky olona eto an-tanàna. Ianao koa mba mahay mijery an'izay zava-mitranga any amin'ny tsy hita maso any. Ka andraso ary aloha e. Aleo fa hojereko izay afaka nampiako an'ny kalakely. Vetivety a. Misaotra indrindra tompoko. Ramatoa Rasindra. Saory milana. Hoe ahoana ry dadalahy? Mila miakatra mijery ny Ramatoa Rasindra ny andriana rainao. Ary mila atao haingana izany fa mety misy mahazo azy any. Izany ve? Ary tena zava-dratsy ny ao ambadika izao fa ilazao haingana izy. Ka izy nge ry dadalahy tsy mety mino an'izay lazaiko mihitsy e. Efa laza taminy mihitsy ny aho hoe hafahafa indranga iny. Izy koa moa rehevo ny vola sy ny fanomezana omeny Monsieur Serge azy fotsiny dia tsy mahita ny ambany masiny. Ka sao ary aza miteny inona aminy aloha fa hiezaka any andresy lahatra azy moramora. Ho hitantsika eo izay fiovan-keviny aoriana izay. Eny ary dia misaotra indrindra re dadalahy. Sady laosako aloha ianao fa mbola andeha hamonjy ny fianarako koa. Andao ary ry kalakely dia aza lefa lavitra ny saina fa ataovy tsara ny fianarandriko e. Eny re. Izay fa veloma ianao tompoko. Veloma re. Allô? Monsieur Serge? Izy indrindra. Fa izy io azafady. Za ihany re. Ngiandriny e. Vadin-Ramatoa Rasindra ihany. Ay, salama tsara raha misendrina. Inona ny vaovaonao? Tsy dia misy inona rehefa mba saika anontany fotsiny aho hoe mba manahoana Ramatoa Rasindra ao izay. Zany mantsy fa aniverserany androany dia mba nahatsiaro azy izay mianaka keliko. Zany ve? Ie. Ay tokoa moa. Aoka, salama tsara ao izy. Ka raha azonao atao re Monsieur Serge dia sao dia mba afaka miresaka aminy re za e. Mba te hiarahaba azy mantsy aho ioko. Hainao ihany koa fa tsy mba manana an'itony telefôniny itony fa niakatra taty an-tsena androany dia mba nanararoatra nindrana tamin'olona e. Zany? Ie. Ka zay zao ny olana kely raha misendrina. Fa ahoana? Ka tsy zany ho afa mbola lasa ny rahako niakatra any Analakely any izy e. Nisy entana maromaro tsy maintsy mividiana mantsy any amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny asako. Ka tena zay indray zao ny lalilako. Dia mbola tsy hay zany hoe amin'ny firy izy no tafaverina? Raha ny entana nasaiko nalaina any aloha dia mety tena mbola orariva mihitsy e. Zany. Manao komandy be dia be koa mantsy zay io dia betsaka ny akora ilaina. Ay moa, eny ary. Tsy maninona zany fa mba hampitao any aminy any reny fiarabanay mianaka azy. Indrindra fa ny fitiavanay azy sy ny fahatsiarovana azy amin'izao fa 5 taonany izao. Ao fa ataoko tonga ny afatra raha misendrina. Nareo ary ity tsy tafaresaka tamin'ny akoriko. Tena ialana tsiny re. Tsy misy tsiny ka. Mandram-peona Monsieur Serge. Andao ary o. Retirety. Atao ry zao mbola komba be miandroko aniversera. Lehilahy lehibe mitonantonana.
Ary aloha antsona indray le raha matoato-dozy iny no manano reto entana voatonga reto. Tsy hijanony eleto mantsy reto fa isiaka androany dia androany any. Rasendra! O Rasendra! Efa vita daholo ry zareo Ramose. Efa nampiakanjoana tsara? Eny tompoko. Dia omeo andry zareo ary reto fanafody reto ampandry tsara ny sainy. Aiza. Efa ho avy mantsy izay ny patro hividy azy ka tiako raha ho mamy tsara amin'reto ry zareo. Tandre madinonao manome an'ireto fa nahirana raha ho tadidin'ireo ny lalana rehetra sy ny olona mandray azy a. Ndry, fa atao tsy valianao fa lozanao mivotirika fotsiny eo e. Eniko tsara ka. Inona ny eno? Ka izay nilazainao teo rery Fa tsy efa niteneniko ve le raha matoty io hoe tsy ilaiko midanaka velo loatriny io e. Rehefa am-perinasa tsy ilaiko manao an'izao. Azo. Fa maninona re izany dia ataonao maty vonao ohatr'izao foana Ramose a. Mba mitsaringeza Monsieur Ka Serge. zany ny alehany rehefa midorororo loatra ka. Ary lasa mandeha any fa sao anaparako ny atezerako eo a. Fa hono a. Inona indray? Sao dia mba afaka vahanao re ty rojo amin'ny tongotro ty fa tena tery be le izy sady maharary loatra e. Jerenge raha tsy efa mivoatra daholo ny ranjoko e. Tsy rarahako izany e. Eo moa Tsy e. mivaza any io raha mbola miasa teo amin'ny villa paradisy ianao. Mazava. Ary ndana ho ataovy izay asa atao fa tsy lozana amin'ny ferotraina eo. Voadaka eo indray a. Mba araka ny efa velom-potsiny sy andaniana vola ondrana any ambanivohitra any toy ny mbola manirikiry any. Tena tsy napoizikoa ilay Suzanne Mendra Ramose teo iny a. Izany raha nisy nosoratana mihitsy. So ihany fa mbola entero iny fa raha reny angamba no examen dia asa fotsiny. Ary aleo modingana ka mbola betsaka koa ny miandry any an-trano. Dada izay efa mety tsy tafapetraka indray fa ikiry anao an'ireo raharary eo na dia efa tsy salama aza. Ary tsy dadalahy ve ty tany mifanena amiko ty? Ary andeha ho aiza amin'ity andro hariva be hono ty izy. Manao hoana ianao ry dadalahy? Kalamirana, manao hoany kalakely. Salama tsara ka. Fa andeha ho aiza dadalahy izany no toa maimaika ery? Nga hita rehetra fa tsy maintsy mivoaka amin'izao hariva be izao a. Lany mantsy nijiriko tao nefa tsy nisy tsony tao andrefana tao dia tsy maintsy niakatra ty an-tsena ty mihitsy ako. Ka aza ela raha fa efa miariva ange ty andro e. Tsy hitahita koa dia dify io masoandro kely io. Rehefa hita izay mividiana rery mirana dia miverina. Fa ahoana a? Ahoana ozy izay indrindra amin'ilay resantsika fakomaly iny. Zahay mantsy mbola tsy tafahoana mihitsy taoriana iniko. Nanao tsy dia salama izay koa fa angamba nasiany ny tazo dia naleko aloha tsy nivoaka ny trano. Ka angana sy nitohiny akory e. Efa niantso tanona izy fa mbola tsy nahazo aneny. Saka nandresy lahatra azy ihany fa mahatoky amin'ny Monsieur Serge loatra ny ianao e. Zany a. Nefa dia tena tsy maintsy ataonareo izay ahitana ny ramatoa sendra farak'izay ainganao hoe ataminao. Mety ho ratsy mantsy ny fahitako ny zavatra hitranga raha ny fijeriko azy malosay a. Izany ve? Indrindra moa hoe ionona fotsiny amin'izao izy. Nareo mianaka moa izany e. Tia ahoana izany ry dadalahy? Ary tsoriko amin'ny kalakely fa tsy mbola namitaka izany ny zavatra nataoko sy ny fijerena andro ny tanterahako hatramin'izay. Fa inona izany no tena mahazo aneny andra izany e? Toa. Tsy afaka mbola ilaza ninninona sao fa meza fotsiny ianao ry mirana hitratrara amin'ny rainao izay nilazaiko. Aza vahoazitra olo ireny resantsika mianaka ireny. Tsy maintsy mandalo ny aminareo raha-pitso arivo azonao izany. Eny ary ry dadalahy, ho tanterahako izay lazainao fa aza matahotra.
Zay fa mandray anamotry. Aleo aloha motry tsena so tratran'ny letiko. Andao ary veloma ianao. Veloma re. Tena mampitahotra azy ny zavatra lasain'ny dadilahy izany ka. Marina tsy mangoritsina hatramin'ny faladiako mihitsy. Raha mbola mikiry biby tsy mety hanaraka ny teniko dada dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra faran'izay aingana. Izy koa moa tsy dia mahazoazo ny zavatra ataon'ny dadilahy ity. Any ka lasa tsy noho ny teny mihitsy dadilahy raha misy toro-hevitra omeny. Tena izay no ataoko ka. Mino aho mantsy fa sora raha iny akory izay lazaiko. Efa voaomana daholo rehetra izay tokony ho entiko. Milaza amin'ny dadany asa izy raha aveo dia miainga raha-pitso. Tsy maintsy amoron-dainga ary dada fa tsy vitako ny taintaina lava ohatran'izao ah. Ianao efa tsy resy dohika ihany. Tsy maintsy mijery andreniko faran'izay aingana. Mirana! Ahoana tompoko? Fa angazy andeha hianatra ny mbola ao foana e. Ka izany ry dada efa omaly ny vakansy e. Izany. Efa niteneniko ny dada fako omaly ary izany koa. Ay, tokoa moa. Tena adiniko a. Fa izao ry dada. Ahoana izay? Tsy izany hoa fa mba mangataka amin'ny dada raha mba mety. Misy tafika masina ataon'ny koraly izay ho ao am-piangonana. Eny Andranomadio ilay izy no atao dia saika hira amin'ny dada raha velan'ny dada mandeha. Andranomadio? Lavitra ange izany ry Mirana. Ie, ka izay no iarako aminao. Sady miainga raha-pitso sy maly izy dia tsy miverina raha tsy alahady hariva. Izany ve? Eny e, ka inona moa no tokony anakanako anao amin'izany e? Ianao ary izany efa vakansy. Ka ilay dada irery avelako ato mihitsy nge mampanahy anahy e. Ndry ity koky dia mampiomehy ka ratsy zazakely amindriko. Dada nge mbola tsy dia salama e. Ko ratsy hoe tsy tafatsangana eto am-pandriana aminaoko. Mandehana omany ny entana fa aza be fanahiana amin'ny zavatra tsisy dikany eo e. Mino aho mantsy fa maraina be nareo manainga raha izany. Ie, amin'ny dimy sasany. Jere izany iziko. Ary misy olona mandondony izany fa jereo e. Marina, ndraso hoe jereko. Tena mety dada langa amin'izay. Dia inona indray sao no avalin'ny dada azy eo re e. Oay! Ary toa monsieur Serge? Manao Mirana mahafatifaty kely. Salama. Manao any ianao? Salama ohatrandray kosa ka. Mazo miditra? Ie, mandroso. Fa izy izany ry Mirana! Za ihany re raha misendrino. Andry Matozy Serge. Mandroso ianao e. Tonga soa. Misaotra indrindra. Ary nga mbola tsy... Malahelo milaza aminao fa tena mbola tsy afaka indray izy ry Mirana. Andray kosa e. Mbola tena ao anatin'ny asa tanteraka izay dia tsy afa miala mihitsy ny reninao e. Vao tonga daholo koa mantsy ny entana rehetra avy any an-dafy dia sahirana kely indray za io. Izany a? Eny e. Ka atao ahoana rehefa izay moko? Asa nge izany e. Aza manaky indry ry Mirana fa amin'ity faran'ny volana ity izy dia tsy maintsy tonga eto ah. Misy fotoana kely atoana mantsy izay rehefa amin'izay dia mba manararoatra kely. Ary avelako hijanona maharitra ty mihitsy izy amin'izay fotoana izay. Zany a? Ay kosa, mety izany e. Tena mino izay lasain'ny dadilahy. Misy ambadika hafahafa izao fa tsy marina izany. Izay sy dada fotsiny ny fokisan'ity lehilahy ity laingisan'andro eto fotsiny. Sady amin'izay izy mitsikitsiky mampidera an'ireo ny volamenandreo ohatra n'ireny ireny amin'ity aratsy ny tarehiny. Iny masony iny amin'izay kipokipony foana ny ilany. Alako! Ano mijery asa raha marikiriko ah. Antomola mitonadonana. Odry, ary ino ty mahavariana indry ry Mirana fa mandehana angalao kafe hosotrona ny vahintsika. Oko izao re raha misendrina fa tsy aritrela nge za e. Fa ahoana? Tena tsy maintsy miverina miakatra e.
mila fanaraha-maso be mantsy ny ao amin'ny sosiete amin'izao. ay Anaty trano reto fotsiny a izay ny tena tondehako sady hitondra hafatra avy any amin'ny vadinao. fa inona daholo indray reto ry rangahy ty a Ka mba entana kely ny vidiny ireo dia nampitondrainy ahy. Akanjo sy kiraro ho an'ny Mirana dia kostara ho anao. ay Misy karazan-tsakafo koa ireo ao ambany ao. zany a ary tena tsy adinondra sendra zany ny afatra hoe mba hividian'ny palitao rehefa mba misy vola iny fa tena efa vasoka le anato a Tsy adinony ka. Ty le kafe ry dada. misaotra retsy a Ary tena isahirana indry mihitsy nge za zany ry Mirana e. Sady mahalala fomba ery ty zanakao ty misendrina. Mitovy amin'ny atsara-tarehiny ihany ny atsaram-panahiny. Saindray. Zany inge izy raha tsy menatra kory mitazona ny tanako eo masony dady. Aifoka ny tanan'ity fa mandreraka. Fa zao marina ry dada. Tsy maintsy andeha ho any am-piangonana aho alohan'ny tany tsara n'ilay programa e. Tsy maninona. ka tsika nefa ty manam-bahiny de Aza mieritreritra an'izany re nareo e. Za nge ho ahy efa andeha zao e. Andany an'ity kafe ty fotsiny a dia tsy maintsy anainga indray. ka raha zany eny ary mandehana aloha de alaivo daholo zay andinindininy tsy mbola voarainao. Misaotra ry dada. Zay fa lasa. Veloma ianao ramose a. Ohatray ary to tonga de lasa ianao fa tsy mba mandray tanana an'ilay olona kory e. Mirana Aleo re izy ho any raha misendrina. Mety tana amin'izay alehany koa nge izy. tena miala tsiny re a aza omena tsiny le zanako fa hainao ihany koa fa efa malahelo andreniny loatra mantsy izy iny tatoato zay. Tsy maninona re zany e. Milamina aloha izay ny momba an'iny. Rehefa vita daholo ny afera rehetra amin'ny herinandro ka likide daholo ny entana rehetra dia manomana ny debarako ho any an-dafy amin'izay a. Mino mantsy fa ho raisiny deba daholo ireo ambiny eo ireo. Voaray daholo ny vola dia iny raha sery izany no mikopa-kelatra. Fa fanatsisy hahafantatra izay rehetra mety natao teto dia izay. Ary ao anatin'izany le raha sendrasendran-dozy ity. So mantsy iny ny singa mbola andavy mivositra eto. Fitaina ny momba azy dia ariana ny an-tany lavitra any ny fatiny. Ary le misendrina tondrombelona ity koa nge dia tena mino an'izay rehetra lazaiko mihitsy e. Dia mihevitra le ry fa tena avy amin'ny foko daholo ny anaovako an'izao rehetra izao. Ako raha tsy mitapy ako andany fotoana sy lasantsidina aty ambanivohitra be aty isaka izay mihetsika izao. Adala. Ary aleo mandeha mafimafy efa mihatsara ny lalana mba tonga loloan'ny Antananarivo amin'izay. Mino ary dada fa ho tsapanao ny anaovako an'izao rehefa hitako ny marina. Mety ho tezitra sy be dia hainao nefa izay nilazain'ny dadalasy izay rehetra nambarany nofiko mbola manan-danja noho ny fandrarana ataonao aho. Mifoana aminao aho fa nandainga taminao. Ary indraso aloha fa fizana be sa ny tongotra izany. Aleo hoe somary atsotrako kely makaty. Atoko misy vy be izany dia tsy afaka mihetsika mihitsy aho. Aleo atosiko andrangaty aho. Saiko saka mba afaka mihetsika kely aho. Soary fa mba misy an'ireto lavaka kely roa reto dia mba tsy sepotrako. Fa inona leniko teo? Ohatran'ny nisy zavatra nidona tamin'ny fiara izany teo a. Sa ve nanitsaka vato ny mpomeko teo e? Lalana goudron malama tsara io. Nefa raha mifeniko azy teo dia tato anaty fiara mihitsy. Ndraso hoe sao dia mba ao amin'ny malina ao ariana ao ary nisy entana tsy milamina e. Aleo jerena aloha fa manelingelina koa izy izany ka. Landro tena nijanona izy izany. Aza hitako ka eny le feo an'ilay vy natosiko teo. Tena izay vao loza marina.
Izay izy fa mivoaka ny fiara dia makaty aoriana. Maty andro hoany ho hitany ato. Ndry fatao Mandroso ohatry fa iza koa zany e, mety olona vahiny iny mba matory tsy mahino an'izany feoko zany ka alamirana koa moa ty mbola tsy tonga ihany hatramin'izaoko. Midira rehefa mivoy io e. Mana hoana ianao raha misendrina? Ah, ay mbola vitanao ihany ny miditra ny tokony ambaravarako ny lehilahy antitra mpamitako ty. Tsy efa ampy anao ve reny resaka sy famaliana tamintsika reny e? Ah? Mbola mihina aloha ianao raha misendrina. Izy Tsy tonga nanganady aty aminao na hifanazava aminao akory ny tena tongavako eto fa tsy eno an'izay fanazavanao aho e. Manana ny finoko aho ary averiko ihany fa tsy miraraha an'izay faminaniana sandoka lazainao any. Efa impiry moa ano ny lazanao an'izany e. Eny ary fantatro fa tsy asa saina amin'izay lazaiko ianao saingy mba mangatraka ray minitra aminao fotsiny azy Satria maninona? Mbola misy faminaniana ratsy tonga aminao indray momba nay mianakavy? Sorry, na ino ianao na tsy ino ianao dia tandrindromondroza ny hain'ny vadinao sy ny zanako ao vavitokana ary mijaly izy any an-tany lavitra any fa tsy araky ny eritreritrao. Dia efa mampitandrina anao aho zay a. Ny vady aman-janako aza hozonao ho faty mihitsy. Ianao nefa lasa dala amin'izay zavatra kikisanao sy atokotokonao aniko. Ary inona koa moa no mbola andrasanao eo e? Mandy any ianao mandeha voaka any. Raha ny zanako ary ny teo mety efa tsy nampidiry ny tety akory ianao. Ka zay indrindra. Andreto koa saingy te hilaza aminao aho hoe mirana ngeka tsy any am-piangonana araka ny hevitrao e. Ty misy taratasy nampanaterin'olona tao an-tranoko tao. Taratasy? Fa taratasy inona? Enao no mampiasatra avy eo e. Andrea fa efa nilazako daholo ny fokon'olona rehefa manao ny fikarohana amin'izao. Fikarohana inona e? Ny zanako? Nataonao inona ny zanako? Ah? Ela be zany raha misendrina fa vakio iny dia tsaroa fa tsy nianao ratsy ianareo akory ny tandroko a. Nisy zavatra vao nilazain'ny sikity aho mantsy teo hoe vila paradisa. Tsy haiko hoe inona izany fa rano fotsingeza be no hitako dia izay ny soratra tao. Finona daholo zany e. Lasa ianao mandeha any. Mandreraka mihitsy zany raha olona. Mamorona zao rehetra zao mihitsy izy hanangana nady amiko. Dia inona zany zao no anatin'ity taratasy ity? Fa tena soratry mirana ange ty e. Tsy azoko. Fa taiza zany no mirana? Dia sanatria ve ho marina le nilazain'le antitra be iny teo e? Aleo aloha vakino ty e. Dadilahy, tsy maintsy mandray izao fanapahan-kevitra izao fa raha tsy izany dia ho tanteraka ireo nofo rehetra no tantaraiko anao ireny. Ineny mifatotra amin'ny tady sady misy mively mafy amin'ny karavasy mantsy no tao anatin'ny nofoko omaly indray. Ahoana koa zany? Toy izany miangavy ianao aza miteny ninon'inona amin'ny dada aloha mandram-piveriko. Raha sanatria ka tsy mahare vaovao ianareo aorian'ny 2 andro dia izay vao miteny aminy ianao. Tsofy rano aho dadilahy, ahita ilay reniko fa ny raiko efa voatapy ny volan'ny Monsieur Serge ny masony sy ny sainy. Andriamanitro, fa alozinina re ty e? Mirana
fa nakaizy zany ianao e. Tadila! Tadila! Fa inona ny ataonao ato? Saika aninona? Anaraka atsokosoko? Samy tady amandrika? Ka tsy izany fa nanokatra n'ity fiaranao ty a dia Zaza mba ianarana fitapitahana. Zazakely ianao dia mihevitra ny ampiasona. azafady rehefa Mivoatao ty aingana. asa tsy tominao ohatran'izany re ny voloko fa marary e. Ka mivoa, ty fa tsy ilaiko mody mampalahelo io e. Fona re avelo rehefa marary io ako e. Zany ny ainako miseho mafilo. Mbola aiza nefa ny anaovako indriry mirana kely miseho mahay a. Mifalo aminao rery monsieur Serge. Tsy nihevitry ny anao ratsy anao ingaza fa Fa saika anaraka tsy aditra. Eny e, ka tonga amin'ny lavako azy koa nge zany e. Lolo fotsiny anatin'aizina zao ianao ry mirana kely a. monsieur Serge. Nanandrakandran-doza ka hitan'izany ditran'ny Serge zany. Fa maninona ny rovirovitinao ny akanjo. Ka efa tonga ety anivon'ny tontolon'ny fahasambarana tsika ary malalako a. monsieur Serge. Sady tsy misy mpanelingely ny tsisy ahareny ikaika-pahasambarantsika roa. Andriamanitra lehilahy ianao ka miala ho Tsy afaka hiala amin'izao ary mirana. Efa ela loatra ny tsy hitako anao. Sady efa ela koa rangaza efa mila filana nataonao azay a. Azoko ianao zao ary tsy amelako tsony. Fonjeo fonjeo fa maty a fonjeo. Mahazo mikikika farak'izay mafy ndry e. Tsy hamonjy andry eo ihany ve re bozaka azy ireo rehefa mahare tsara ny feo andry. Tata Ao. neny a maty a e. Ao. Nahoana re izay le zanak'akeliko any an-tany lavitra any. Maharary koa izany lohako izany. Mba mieritreritra an'izao fahoriako izao ve izao le vadiko any. Eny e, mety tsy fantatr'izareo akory aza ny mahazo an'izao. Sady efa mireraka tanteraka. Efa mila tsy ahajoro intsony ny tongotra roa amin'ireto rojo-ngeza be mamatotra azy reto. Ny endriko sy ny vatako maharary daholo noho ny vonjy-daroka mahazo isan'andro. Tena efa mila tsy ahazaka an'izao intsony aho ka. Efa tena kely ny aiko. Fa reto tovovavy reto ny tena mampalahelo aho. Migadra ao anaty karakara vy ao. Zara raha mba misy toerana kely ipetrahana akory. Tena mijaly zareo ka. Oay. Ndraso aloha fa efa fotoana tokony hamezina rano ny zareo ka izao. Tena maharary any tompoko raha vao mamindra. Nefa tsy maintsy atao fa atondra amin'izay asa indray angamba raha tsy vita eo izany. Ary matory be nge ity tovovavy iray ity izany e. Matory be nga ianao izany. Mifoaza kely aloha dia ao misotro rano e. Mady mizely a. Ao aho mba misotro rano kely aloha. Ndry. Fa atao tsy taitra mihitsy nge izany na dia efa kofokofohako mafy azy e. Mady mizely a. Mifoaza re. Andrekiako dia sanatria ve. Tsy mino an'izany a. Mady mizely a. Mady mizely kely ho a.
amin'ny foaza moa e. Tena tsy mamaly mihitsy izy. Aoka aloha e. Ary lanitra ô. Tena tsy misy aina intsony ty. Maty aho marina. Dia inona ny ataoko? Marina mafy tsy ho taperin-dramosy androany koa momba aho. Zany raha nanaiko moramora mihitsy ilay kalabe mikondò ty raha tsy mifelahana ny tamaina hotorana tany. Fa tena nanaitra ny fitiavako kosa aloha izy e. Tsy rety endriny tsy manatsiny kely. Tsy manatsiny fa efa norom-bahako ny amin'ny rehetra e. Ary maninona moa raha alaiko vady mihitsy izy ty e. Mba hataoko solon'ilay vady malalaka efa nandao ahy 70 taona lasa zay. Ohatrany tsara kosa zany hevitra lahy zany a. Tonga dia hoentiko manaraka mitsoaka any an-dafy dia any izahay roa kely manorina fiainana mahafinaritra. Dia miteraka dia manangana tokantrano. Eny e, vinavina ihany zany fa raha ny tena marina dia tafiditra ao anatin'ireo tasy tsy maintsy fafany ianao mirana kely a. Tsy afaka natateraka an'izany satria mety androdana ny afera rehetra efa natsangako ianao. Tena aloha tsy asiana sentiment mihitsy fa sao dia hanody eo ka. Ary resy tory foana ity izy. Ka mafimafy kosa aloha ilay niainany teo e. Maka aina tsara kifa izaho hiantso ny client afaka andray andria. Allô? Salama raha maître. Mba teneny nge deba fa misy entana tena farak'izay tsara atao amikato a. Tonga dia ataoko miaraka amin'ilay ho raisinareo rehetra. Za matahotra e. Tena le tsara qualité mihitsy. Fa lafolafo hoe ny vidiny fa tsy mitovy amin'ireo teo aloha a. Eny ary, izay fa efa miandry anareo fotsiny a. Ary mbola tsy taitra ihany ty mirana kely. Nefa mba efa lavitra ihany izay lalana vitsy izay a. Izay ary ty efa tonga eto an-tokotany. Ka mafimafy koa ilay felaka nataoko taminiko. Aleo bataina miditra any an-trano aloha dia any velomina. Mba mavesatra koa kendry izany ry mirana malalako a. Zay. Tonga dia atao milahakavo no mety. Voainy ity dia fatorana ato aloha izy. Andre. Ary nakaiza indray ilay raha matoa mitarehdrehitra iny. Ay ry mivoretaka matory amin'ny tany ndrika. Maka mivavy zany raha olona ka. Aleo kialamirana atao ety lavidavitra ety aloha fa tsy ampifanankekezana amin'iretsy hafa iretsy. Eto dia fatorana tsara n'ity rojo ity ihany so ho tafampiritsaka ato ka olozany any lara sery. Zay. Ary naso hijery an'ireto loharano kareny reto amin'izay a. Orle ka mivavy ty a. Ramose. Fa ino ty atao e? Zao nga ny anakaramananao ato. Sa mila foazina kely amin'ny felaka sy tontolo iray. Mitsangana teo agny ana fa be dia be ny aza miandry. Tena mifona re a. Ramose a, tsy vitako intsony re a. Fa inona ny tsy vita e? Zaza mody anaovana paozina marary eo fa vao mainka ataoko tsy tafatsangana eo a. Tsy mamorona retina akory rehefa tena marary e. Tsy mahavita mandray ninina intsony ny tanako sady
zaza nge tsy afaka mitsangana tsony e. fa ny volako izany lalina ninao amin'ny tsy misy dikany fotsiny amin'ity a mitsangana teo aingana ale diovy daholo reo vehivavy rehetra reo dia omeo sakafo fa isy aky eo rampitso mitsangana ao a sa mbola mitadinina a ka rehefa hitsangana e ramose a miverina eo aka raha tsy vita izay nyteneniko teo dia alefako mamonjy ny fianakavianao efa any ambondrombe ianao mazava ny tompoko tena miala tsiny aminao ary tadilara nanao andreny fihetsika rehetra reny taminao tsy napoziko hoe zavatra hafa mihitsy no tao an-tsain'le zanako ialako tsiny aminao koa ny teny marary navoaka ny vavako tsy misy tokony fonanao amiko izany e fantatro tsara fa noho ny tsy fahalalana no mahatonga anao ny lazan'ireny ka zay mihitsy nge ary isoraka anao ary mbola nandray anay ihany ka aleo izany hoany ny hevitra entana mirana kely zao ny tokony tady avitrika faraka sy agnana marina zany ka reny efa nitatra raiko taminao reny daholo ny resaka mianaka e samy iny fa mety laza niakatra ny andreny vohatra izy nitady izay toerana misy ny reniny sy hipetrahany iny miesesesy iny ka tsy maintsy zay ngery dadilahy efa lany eky tsika niaraka tamin'ny fokon'olona nikaroka teto tanàna sy ny manodidina fa ty zao ny olana kely hoe ahoana izay tsy fantatro ary tsy mbola riko akory nge zay toerana esandra sendry any an-taninarivo amin'ny fotsiny ny tenenin'le raha misesery zanay tamin'izany dia zay zany a noentin'ny fatokisana koa moa zahay tamin'izany dia tsy nanady ady fa dia ropoka tamin'izao fotsiny ko azakivy amin'izany re iara hiasa amin'ny polisy tsika fa aza mantahotra ianao mino koa fa tsy maintsy hanampy atsika ny fahitana sy ny torohevitra omen'ny masina tena misaotra anao dadilahy hatreto aloha dia le anarana hoe vila paradisa zay no miverina foana totsaiko sy ampalalany a zany anjarantsika ny manao ny fikarohana rehetra karaha zany aleo tonga dia anomana an'izay rehetra afaka hoentiny hitondra vatan-dehilahy vitsivitsy eto an-tanàna ihany hiaraka amiko ary ny tena tsara dia miakatra farak'izay aingany nareo satria tsy fantatra izay zavatra mitrangany a eny ary fananinona to eto amin'ny tany dia izy ty toerana misy aty ary mangatsiaka be azy zany fa toa miboritana kay dia mifatotra mirotsy be ny tongotro roa fa aiza e dia izany nanao an'izao aizaho mirana izy zany miantso ny anarako izany mirana ho ty ahy ty amin'ny zoro-trano ty enao ve io ry zanako neny ve io ny zanako neny fonjeo ary neny avy ty avao ty rojo amin'ny tongotro ty fa marary be mirana tsy afaka manantona anao eny fa maninona mifatotra koa ny eny tongotro roa fa marary sy reraka be nge samy fa henoko anao izany neny fa aizitsika izany dia izany olon-dozana anao an'izao neny fa leo aho mirana tsy tadidinao mihitsy angany antony nahatongavanao teto tsaronao izay zava-nitranga neny sy mahatsiaro ninina fonjeo ary neny
sao zanako avereny moramora ny sainao dia tsy ireo no manodidina antsika ireo. fa ina daholo mariny reo roneny. Ireo Vehivavy be dia be katraina aty anaty trano vy. e Fa isy ireo roneny dia isa no hay izay voatsaroako. Monsieur Serge, le mpampiasanao eny izy indrindra. aty Antananarivo, aty amin'ny tranony izany tsika, aty amin'ilay trano iasanao ve? Eny Ankirymirana, onsa ny foko mijery anao. Malahelo loatra ary zanako nefa tsy afaka na dia mihainanao kory ary. Andraso aloha roneny raha azoko tsara izany dia miara-mikadra amin'ireo ato ianao hatramin'izay. Dia inona izany ny asanao amin'izany? Dia atao inona ho ary ireo vehivavy ireo? amidy aky ireo ry Kalamirana, amidy mba azotsika vola ampiadanana anao. Monsieur Serge, Izy indrindra nga tsy tsaroandry sahady le olo tindry tany anaty fiara e, le nampiadana andrina nitry ny ora maro. tena tsy faniny ianao, tsy mifato-trovana sady tsy lambotony ratsy saina sy mpanolona. Dia inona koa? Abio fa mbola tsy ampy e. Okizay ry Mirana, aza miteny tsony Tsy ianao. maintsy miteny ary neny olon-dozy io. No entiny tao anatin'ny fiarany dia no forseny. Rehefa tsy nanaiky azy tena olany. Tsy vaniny oroneny tsy vanina. Andray kosa ry Monsieur Serge, dia vitanao ve izany? Ampanginy daholo ny vavanareo a. Sao hiaran'ny atezerako eo. Tsy azonao tampenana ny vavako raha mbola afaka misokatra koa. Ka zao zany dia mikombona amin'izay e. Tanako tapaka neny. Ary raha mbola manohy eo ihany le mafy ty dia tapahako koa ny ratsan-tanany ty ilany a. Mifona ry Monsieur Serge. Ka re izy fa mijaly ny zanako e. Ka zany n'izy rehefa tsy manaraka an'izay tiako e. Za re ampijaliana. Za mandidy ato ary izay teneniko ny arahana. Ary toa tsy mipetraka itsy vehivavy ray itsy fa matory amin'ny tany. Fa nga tsy nodiovinao sy nomenao sakafo izy io teo, Ka ohatry ny efa narary izy tamin'ny maraina dia toa tsy miaina tsony izy zany. Tsy faniny ianao e. Fa maty nga ty olo ty. tsy fananiko rery Monsieur Serge fa Le tsy misy sainy ty. Fa maninona tsy jerena le olona avela tamin'izao fotsiny. Afanao izy ry Monsieur Serge. Efa asanao nge zany. Tena ninona tsy natao tsara. Afanao ny reniko e. Mba fantatrao moa fa vola very amin'io anankiray maty io dia efa million maromaro. Nafoko noho ny adalan'le tsisy sainy ty. Tsy vaniny Ary ianao. marenina koa ianao sao ampanarahako ny orazany io eo Ka avelao ny reniko e. Za finoana raha sahinao fa avelao izy. Ay, ka mitady an'izany fahafatesan'izany ianao dia ho hitanao zany. Zaho zay anarana dresena fa taperiko andranony ianao avelao re izy Mirana. Tena ty zany le villa paradisa. Tena sady io mihitsy le fiara. Ato zany ny miasa raha sendra. Ary mino fa tena atoko zanako. So fa efa voadidina ny polisy ny tanàna ray manontolo. Tsy hay mantsy izay tena ketrehan'le Monsieur Serge iny ato. Iny kosa fa nanome toromarika tamin'ny tanana ny komisera ka afaka mandeha amin'izay zany. Andraso fa tonga dia anatona ny varavarana amin'ny vory. Zay. Tsy nisy nahita ka. Hiditreto dia manaraka moramora ry zareo avy eo. Fa ino ty mangirangirana eto amin'ny tany ty? Kôlie. Ty le kôlie volamena ny mirana. Tena ato ny zanako. Ary nisy zavatra nitranga teto zany matoty tapaka dia latsaka teto. Aleo mitsaitsaika dia hiezaka hiafina tsara.
Sady efa reoriana ko reo koa ry inspektera ka. Ary iny tsy varavarana misokatra amin'ny koroty nitsy. Tena fidinana makany ambany any zany ty raha azoko tsara. Tonga ary nga ty hidinao ah. Mety any no misy ny vady aman-janako. Tena eo ary hoa. Itsy mifatotra amin'ny rojo itsy ny zanako. Hitako ihany ianao marina. Mirana. Mirana. Torana angamba izy zany fa tena tsy mahatsiaro tena ka. Aleo asaina vahan'ny polisy aloha izy dia hijery andrasendra. Atoko moa maizina dia tsy dia hita ny manodidinako. Zahay koa tsy afaka handrehatra jiro sao dia hisy atsikaritra. Reny fa tamindry zalaka. Ary andraso he. Fa inona daholo reto? Marina mafy tsy tena vehivavy gadrainy anaty trano vy. Fa inona zany no mitranga ato e? Dia inona nataon'ilay monsieur Serge iny ato? Oay, Rasendra! 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 Tena Rasendra ty marahatra be ty. Asaiko vahandry zalako aloha izy dia ezahana voke. Mety any ambony any mantsy zany monsieur Serge matoa tsy nidy le varavarana lakavy teo. Ory zalahy. Avoay daholo ireo vehivavy ireo dia ny sasany mamahany ty vadiko ty e. Dia mba asay fitsabon'ny dokotera aingana izy mianaka fa tena maratra be daholo. Mino fa mbola ao ambony ao le monsieur Serge fa aingana nareo e. Tena ialana tsiny re patro fa nisy olana kely teo amin'ilay entana anankiray aza matahotra ianao fa efa voavaka. Efa misy olona nataoko metimety noho n'ilay teo azy aho. Komple tsara ny entana raisinao ka. Ay, androany zany nareo no hakan zareo. Tena mety tsara mihitsy. Ny paiement fotsiny no alefanao zao ny atsasany dia rariva ny atsasany zany e. Zay mihitsy patron. Efa zadra raha amin'io afery io patron. Tsy misy ahino ny amin'izany. Efa voafafa daholo ny dia tanàna rehetra ka. Tsy misy atahorana. Eny ary patron. Miandry anareo zao zany. Andao ary. Mpanan-kareny lara Serge. Vita ihany. Efa sahirana mihitsy teo fa soa fa nanaiky moramora le ry. Ary aloha manomana ny entana rehetra dia andefa an'le raha matoy io any mivarotsy ny fody amin'izay fa tsy. Aleo ny polisy ihany nanaraka fa zany eo aloha e. Amin'izay raha sanatrika misy ny fahitany any dia mba tsy atsikaritra izy fa efa voadidina ny tanàna ray manontolo. Mba angeza koa ty trano ty ka. Mety ho any ambony rihana any no misy an'ilay tsy mataho-atody iny. Ary andraso fa tonga dia ho jereko any mihitsy. Hoaiza. Monsieur Serge. Ay dia efa mahavita mitsofoka ty antranoko aty mihitsy zato Ramosendrina. Tena mahavita mihitsy satria tonga haka ny vady aman-janako Vady aman-janaka ao izy. Fa ny vadiko ny asa taty aminao tsy nandrenisam-baovao tsony ka. Dia ny zanako vavy tokana nalainao ankeriny tao an-tranoko. So dia efa lasa dala Ramosendrina. Nisy taratasy sy porofo manamarina zany kaka. Sa vita ny fanendrikendrehana ny fiainana amin'izao? Dia tena vitanao mantsy ny nampandriadrisa tany amiko tany fotsiny fa salama tsara sy miasa tsara ny vadiko taty nandritra n'izay fotoana ela be zay Nefa inona? Nefa ay fampijaliana sy famonoana azy no nataonao taty.
Amin'izay dia nalainao ny zanako dia nifatoranao rojo be tao ambany tao indray. Fanga efa nidina tany le karla ty. Nidina tokoa satria ny hamonjy azy ireo no natongavako eto. Ka dia mahay zary mionona fa efa nahita azy farany. Ndrisy fa tsy ny fanao velomakorona reo dia fa andeha sahady ianao Ramosendrina. Oka aloha, nenenanao nge ny fitifirana amin'ny basy iny e. Tsy misy zavatra nenenako amin'ny fiainan'izany Ramosendrina. Oka e. Ianao zao no tokony hanenina fa tsy nanao velomany vady aman-janaka ao akory. Andraso aloha e, ny tranonao nge ka efa... Ely zany fa lasa mandeha any amin'ny district any tsy mivokona any e. Ndry malahelo andraindray ary tsy raha vao mijery an'ity sary ity eto. Tsy mba nalako tany amiko izany mihitsy izy io hatramin'izay nandozako ny tananantsika mandra-piveriko teto indray. Dia tena nafoy ny dada tanteraka ny ainy ndry mba nanavotana antsika e. Izany ny atao hoe fitiavan-dray ry Mirana. Ary tsy nisy nasakana azy nanavitra antsika. Na dia efa niteny aza ho mantsy ny pôlisy hoe anjaran'izy ireo no mitady sy misambotra an'ilay Monsieur Serge Andozy iny dia tsy nanaiky mihitsy ny dadanao fa izy no nanolo tena voalohany hiditra tao amin'ny Villa Paradis. Tena mahery fohy indraiky indry neny a. Raha tsisy dia efa tsy haiko tsosy nahazo antsika mianaka tao. Izany mihitsy. Sady araka ny lazain'ny dadilahy tamiko dia toa hoe fananinana tao mihitsy hono ireny mba hanerana ny tsy fiainona ny teninao e. Izany ve? Tsy azoko ry neny a. Ka nanafatra azy hono dadanao hoe nalahelo tamin'izany taratasy napetraka ao izany. Ka nahamozan'ny aina aza dia tsy maintsy ataony izay verina antsika mianaka. Dia ino ny tanterahana iny retsiko? Fa mino fa nataony tampitiavana antsika izany ry neny a. Ary andao amin'izay ho any amin'ny dadalahy aloha tsika nahatran'reto fanomezany reto e. Raha tsy izy koa mantsy dia efa sy tetỳ tany intsony tsika ohatr'izay. Izany mihitsy. Dia mba handram-piatanana neny fa nandalo. Marina izany anaka. Andao ary e.